Fana misokatra kosa zany kanjany demokrasia Ambohijatovo dia mbola tsisy nahazo alalana hampiasa azy amin'ny famorim-bahoaka aloha hatreto. Voasakany prefektura hatrany izay hetsika kasaina atao amin'ny toerana io. Raha avy hatrany fanazavana tanatin'ny fanadihadiana manaraka. Na dia efa nolaniny ireo mpanolontsaina ny tanàna Antananarivo aza ny anokafana indray ny kanjany demokrasia etsy Ambohijatovo dia hatreto aloha tsy mbola nisy antoko na fikambanana afaka nampiasa azy io amin'ny resaka fihetsiketsehana sy ny famorim-bahoaka. Raha nahazo alalana tamin'ny tompon'andraikitry ny tanàna Antananarivo ampiasa azy io androany ny fikambanana Afrika mba hamoriny ireo mpomba azy dia fanakanana kosa no valy avy amin'ny prefekturan'ny polisy eto Antananarivo. Mariana moa fa eo ambany fitantana ny tanàna Antananarivo itoerana io fa ny prefektura kosa no manome alalana na tsy ny famorim-bahoaka kasaina atao amin'ny toerana io. Io kianjan'ny demokrasia io dia tamin'ny volana janoary 2024 no nitokanana azy io kianjan'ny demokrasia azahoany rehetra manao fihetsiketsehana pilaminana sy maneho hevitra ankalalahana. Nakatony io nandritra ny 5 taona niteteza mita eto dia tsy piko tsara fa ny olona nitokana azy ihany nanakatona azy. Ankehitriny noentina tao anatin'ny mpanolontsaina ny tanàna izay misy ny tenako amin'ny maha-mpanolontsaina nilatsaka tamin'ny sitrapanohitra nitaky an'izany fisokafany dia ny kianjan'ny demokrasia sy ny famerenana an'izy io amin'ny malagasy zany dia nandray anjara feno tamin'ny ady hevitra ary nandany ny fisokafany kianjan'ny demokrasia io ihany koa. Ho annay zany ho amiko ana manokana dia misokatra ho an'ny malagasy io kianjan'ny demokrasia io. Zay ny fanapahana ny ray sy ny mpanolontsaina ny tanàna ataoko hoe 100 isan-jato fandaninan'izay tao. Ny fandaminana kosa nefa ny toerana no an'ny tanàna Antananarivo fa ny famakafakana fanadihadiana hoe azo atao ve sa tsy ny manao fihetsiketsehana tsy manohitohina ny heverin'ny mpitondra jadona ankehitriny fa manelingelina ny filaminam-bahoaka dia anjara ny prefecture de police zay. Sa amin'ny maha-olom-boafidy mpanolontsaina ny tanàna dia nandray ny andraikitra nanokatra nandatsabato nanangatana isokafany kianjan'ny demokrasia io. Ny pantana mpitondra ny tanàna Antananarivo Kim Ramatobe ny tanàna izay to manohitra na tsy manohitra ny fitondrana foibe raha ihany izy rehetra ireo no tsy fantatro asa tsara apetraka amin'ny angamba dia fanontaniana. Nambarana fa raha manome alalana an'ireo mpanao fihetsiketsehana ny komina amin'ny fampiasana ny kianjan'ny demokrasia lavy ny prefektura izay mandray baiko avy amin'ny fitondrana foibe. Notsaiviny fa ny fitondrana teteza mita notarian'ny Andriamatoa Andry Rajoelina no nametraka izay kianjan'ny demokrasia izay.